20 volana marsa dia hitodika eto Antananarivo Bay ny orinasa Scoop Digital ary dia nanasa ampitiavana ny mpanao politika ao anatin'ny mouvance na mandeha rery. Inona moa no tanjona? Voalohany indrindra ny match izay ho atao dia tena anehoana ny resaka fair play ka tsy delay endrika politika mafana na mifanohitra na mifandona foana ny tokony ahitana ireo mpanao politika fa mba tokony ho hita ihany koa amina endrika anankiray izay atao hoe fiandohan'ny fihavanana dia ny fair play zany. Ka ny fanasana izay natao dia misy ny efa namaly, anisan'izany ny mouvance Andry Rajoelina, ny mouvance Zafy Albera ary misy ihany koa ireo mpanao politika izay mandeha amin'ny anaran'ny tenany manokana. Zao ve madama vao hanao baolina sao mba za ngamba mety tsy hanao fa tena mamelatra be tena tsy mahay baolina misy. Zay zany l'important c'est de participer. C'est ça, l'important c'est de participer. Juste pour la forme, mais on va le faire. On a de faire play. Les initiatives. Ça va être mety. Mety. Satria am'izao fotoana mitetika hoe réconciliation, ça commence par le sport. De toute façon, même sur le plan international, les sports, zany mampivondrona rehetrarehetra na Jeux olympiques, na amin'ny Jeux africains, na ny francophonie sy ny karazany. Sotra tompoko. Avy lohanao aty Andriamatoa. Ahoana fijerinao an'ilay initiative ity? Ah, c'est une très bonne initiative, excellente initiative. Ka ianao ino amplacenao amin'ity tantara ity? Fair play moa izy ity mety amintsika daholo. Mpamombo baolina izy Hita fa mety amintsika daholo zay metrahana antsika, zay taonana metrahana antsika dia revena mantsa. Ay, ok. Manao mbako manga. Manaja tompo. Ahoana? Zao ihany. Ahoana ty fanaovana baolina ity? Faly be satria hanao baolina indray. Inona zao miplacenao amin'ilay ekipa? Mbola tsy fantako. Zay nanontaniako amin'ny madame Evato hoe ahoana ny fijerinao an'ilay initiative ity? Hoe trano fitsika. Mahafinaritra ilay initiative satria zavatra tsy dia fahitako olo izy. Ahoana? Zao ihany. Izy mpitsara irinareo tsara an'ity baolina ity. Ny mpitsara irina aloha dia ny mpitsara tsy mitanila. Tsy ohatra ny hoe zay mpanao politika manko dia mahita fa hoe misy ireo mpanelanelana internasionaly indraindray mitanila atsy indraindray mitanila ry fa ny mpitsara ilayntsika indrindrandrindra fa ampifandraisinay amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena zao mba ho mpitsara tsy mitanila na amin'ny malokila na amin'ny mpanao politika fa mpitsara mitanila mankany amin'ny vahoaka malagasy. Tsy hanao confrontation ve nareo amin'izay valiny filalao eo? Azonay atao manao confrontation, mety misy koa zay androaka mpitsara ety ambony terrain. Satria zay mampanao politika anay asehonay ety ambony terrain mampanao politika anay. Zay mampanao politika anay rehefa misy zavatra tsy kenay sy tsy tianay dia tsy maintsy miréagir zahay. Fa tsy hipetraka fotsiny hoe na ionona fotsiny zahay fa tsy maintsy asehonay ety ny fanaovanay politika any amin'ny tokantrano sy ny misy anay tsirairay dia asehanao ety ambony terrain ety. Manao anandray ny ampanoana mpanao politika manokana. Efa misy voatazanako maso ve ihany? Mazava ho azy mampanao politika zay manana olona zahay, efa hitanay ny pombanay, mijery anay ary mbola mampirisika ny rehetra mba ho tonga maro anotrona sy anohana ny ity baolina manokana karakarain'ny Scoop Digital ity zay mitondra ny lohateny hoe fair play. Tena baolina io miantso ny mpijery indrindra fa amin'ity baolina kitra sy ny sarimihetsika tena baolina io avant de pointe zay rehefa mpanaovana mission dia tsy maintsy mahafaty baolina zay nanay fa tsy film io fa tena izy tena mahafakazo mpanao politika raha manao ny manitra ary ekipan'inona moa i manitra ity zany zao satria misy mpanao politika misy mpanao sarimihetsy misy mpihira nefa ianao mpampianatra mandihy dia ie ao anatin'ny 104 ako za zany nampianatra danse ny zareo tao amin'ny 104 ny actrice sy ny acteur ary nandray anjara ihany koa tao anatin'ilay film ary ao ihany koa anatin'ny tena hoe concepteur anisany hoe staff ao anatin'ilay mikarakara miaraka amin'ny Scoop Digital. Inona zao ny toeranao amin'ilay équipe fair play ity? Ao amin'ny Malkila 104 zany dia mety amiko daholo zay toerana misy anah na ao amin'ny milieu de terrain na any amin'ny attaquant fa raha malala moa fa ny adversaire moa zany eny vandekama daholo ihany koa ka tsy azo asiana mafy ry zalahy amin'ity dia kilalao moa zany tena atao amin'ity indray mitoraka ity. Vanessa,
mafimafy ny vavana voakandraly hanapoakanareo anatin'ny ekipa artista ahoana ny fandraisanareo an'izay zahay tsy agnekresi firy ny eritreretinareo fandeha ny baolina io zahay tsy maintsy mandresy fo ndraiky ny raha haiko fa tsy haiko firy na firy ia ho an'ny mpijery baolina indray zay ho avy eto Mahamasina azo suré ve manahoana ny ambiance anatin'izany baolina zany zahay mampirevy vahoaka bokany amin'ny androsimoanay atanay afa-paôly jiaby misy avatra ve ary omentsika ho an'ny mpakafia zay eritreretina mba tokony ho avy eto Mahamasina amin'ny fotoana io azadigny amin'ny fotoagna io tongava olo jiaby farahato zay jiaby ifampikontra sora tompoko izy ty a dia ozy paster hoentina ambavaka ka zay baolina maty eo zany dia fa lahatra Andriamanitra zay lahatra Andriamanitra fa mino zany miady fa nareo angina oziny tompo fa zay masoa ataony zay masoa ataony mety eo amin'ny fito 0 zao nandresena inareo angamba o za zany hoe satria Isamasina ny fito Isamasina ny fito ho hitantsika eo aloha fa mety rava ihany le mandany Jeriko raha izao fa dia zay aloha nefa zay nataoko hoe eo ihany fa mety resinareo tompoka mety amin'ny vinavina zay ho hitantsika eo ela nanaovako baolina ifanehatra amina pasteur androany hoavika akintsika amin'ny tompo e akinina fa dia fandresena aloha dia fa fantatra fa anay e tompoko okera zao eo tsatsy be zao azay elo tena mety tsara mihitsy zay ao ao ary atao vita daholo nareo ao ato be mena makalo Nale mandaka corner varia amin'ny sisiny nale mandaka nale manao bara nyamna azafasaka ihany manao bara le manao voy fa le nareo Leva mai tia casar na pano bolla. Ny matsa zay atao eto Mahamasina moa zany dia anisany hoe matsa goavana kanefa miandry ihany koa ny any amin'ny faritany dia efa mampiomana antsika rehetra any amin'ny faritra zay mbola tsy lalovana fa mbola ho avy ny Sankats League ary efa mampiomana ihany koa izay ataontsika hoe mpifanandrana vonona hiaraka amin'ny ekipa Malokila.